matoa ianao nanaiky niaraka am'le lehilahy antitra misy tanjonao ao zany ary matoky ianao mijanona am'le lehilahy mitovy tao aminao manana tanjona zany nareo zavatra hita vehivavy aloha voalohany indrindra tia tena de vehivavy koa tena misy toetra be mihitsiny mialatsiny fa marina zany. Yore mandreny zao kizandry rahalahy ranabavy jiaby aza am'rex podcast miaraka amin'ny ranabavitra zao fa Nasna créatrice de contenu za sûr fa maromaro nareo mahay izy agnatin'ny Facebook ato karakoranao ranabavy karakorina amina diffusion dia faly miaraba antsika koa mpanaraka fandarana Rex TV podcast ty moa zany fahainareo jiaby Nasna créatrice de contenu tegna anarako Nasandra fa ny nom d'artiste zany Nasna zaho vaiavy tsy mihety avy mampikony terkatato vodka tato ke zegny mahavy za magnano dialecte aketo amin'ny vidéo jiaby regny. Zany kaiky anao fa za mahita sujet fiabordenao agnatin'ny contenunao agnatin'ny Facebook so anao mikoragna resaka fanambadiagna so anao mikoragna resaka jeune na fiarahamonigny raha karakara zay raha koragninao de n'intéressé za zegny tiako zegny atsika miaborder sujet zegny agnatin'ny am podcast ataontsika eto zay tsy midérange anao ndraiky. Izy tsy midérange ary tegna isorako petsaka anao niantso satria tegna mahafinaritra raha karaha zao de arahantsika malala moa zany resaka fiarahamono resaka fagnambadiagna resaka fitiavagna ary raha jiaby hitantsika amin'ny fiarahamono aby raha jiany de volanitsika aketo. De direct fa anao tsy tanako fa direct fampidiriko le sujet tsy le sujet voalohany ikoragnintsika eto fa resaka tsaiky magnagny manambady vazaha avô miaraka amin'ny tovolahy mitovy taogno aminany avô magnaraka zay koa zegny ino zay mahatonga tsaiky magnangy izy mipréfère kokoa miaraka amin'olo mampijaly izy tsy magnaja izy mamopoko izy avô koa tsika possible ikoragna koa baka eo resaka hoe ino mahatonga tsika jeune amin'ny fotoagna zao ty lasa fragile dans le sens hoe mamontegna tsika koa fa misy problème na problème ny asa na problème fitiavagna na problème ny fiarahamonigny. Ok ya direct fampidiriko amizay ino zay mety antony manosika tsaiky magnangy araiky iaraka amin'ny matoela vazaha alors que izy en même temps miaraka amin'ny tsaiky lehilahy mitovy taogno aminany. Ye voalohany indrindra moa zany matola anankiray manao zavatra de misy tanjonao ianao zany vehivavy le resaka eto hoe vehivavy ianao miaraka amin'ny olona antitra nefa ianao manana jeune mitovy aminao donc zany matoa ianao nanaiky niaraka amin'ny lehilahy antitra misy tanjonao ao zany ary matoky ianao mijanona amin'ny lehilahy mitovy taogno aminao manana tanjona zany nareo zavatra hita vehivavy aloha voalohany indrindra tia tena de vehivavy koa tena misy toetra be mihitsiny mialatsiny fa marina zany na ho anahy na ho amin'ny vehivavy zay mijery iarahanao le lehilahy antitra satria hitanao hoe misy volany aminy satria tsika be vola tsika tia vola tia rendrarendra tia tsakotsako vo olona tsy mahatondra tsika ny amin'ny resto de efa tsy arahana vo bandy tsy manana moto de efa tsy mety vo bandy tsy manana automobile de efa tsy mety nefa io fitiavan'io zany ohatrany hoe afo io fitiavan'io rehefa mety efa amin'ny olona ray tsy le vazaha antitra no tianao fa le boekely mitovy aminao donc zany tsy fitiavana ny rahanao any amin'le vazaha fa vola opportunité besoin anao fa ny fitiavanao mety efa any amin'le bandy mitovy aminao donc zany tsy maintsy eny anao amin'izy roa hoe ato le vazaha ato le bandy satria ny fitiavanao any amin'ny anankiray nefa koa ny intérêt anao any amin'le anankiray ny olana amin'izay zany de zao hoe erahanao le vazaha azahoanao vola le lehilahy nefa fehezinao tsy afaka hiaraka amin'ny olona hafa tsy afaka anao fiainana hafa satria tianao izy hijanona aminao nefa tianao koa ny volan'le vazaha antitra ho alainao eo zany le mipetraka hoe fitiavatena be ao antsika vehivavy satria mamy atsy finy aroa zay ngamba ny azoko ilazana anazy hoe mamy atsy finy aroa satria ianao ny lehilahy antitra efa hita fa tsy na ianao raha hita hoe tsy à l'aise ianao na manorika anazy efa hitanao hoe tsy matosika anao hitanao izy hoe tsy makarakara anao fa ny volany fotsiny no iarahanao aminazy de ny plaisir anao nefa tsy maintsy tediavinao any amin'le bandikely mitovy aminao fitiavanao nefa nentefa tany amin'le bandikely mitovy aminao zay mahatonga an'le izy ary za sura fa be de be mahatsapa an'izany. Eto amizay le problème karaha raha novolagninao zegny hoe mila fihezinao le bandikely igny mila fihezinao hoe sady anao miaraka amin'ny vazaha igny nefa amizegny au moment anao miaraka amin'ny vazaha igny vazaha mividy tany aminao magnamboatra tragno aminao izy mividy tobilinao même jusqu'à ce que izy misy possible hoe magnamianao papier étranger nefa en contrepartie amizay vazaha tsy maintsy mila miteraka aminao nefa anao zay miaraka amin'ny tovolahy mitovy taogno aminao tovolahy mitovy taogno aminao amizay tsy mbo anao miteraka amin'ny magnangy hafa nefa anao combler
raha anao jiaby tatra, anao misy tragno, misy tany, misy vadiagna, misy zanaka, engagenao eo am'zay zay tsy haiko lehilahy io hoe asa hoe miambigny jusqu'à voisin maty anareo vao miteraka, io tsy mbo anao miteraka amin'olo hafa. Ino zay mahatonga raha karaha zegny am'zay nefa anao zegny complet raha anao jiaby. Africain hoe mahatonga olo anankiray manao zavatra de misy tanjona. Le tanjona zany le azahoana le arena nefa tanjony koa nitazona le lehilahy. Or nefa le zava-misy tsy maintsy manao tous les moyens ianao satria zay tenen'le vazaha tsy maintsy arahanao hoe mila miteraka ianao de mahazo an'izao. Arahanao iny ahafahanao manatratra an'le tanjona hoe rehefa tonga amin'ny farany azoko daholo ny rehetra de ho commandiko daholo amin'izay ny lehilahy tiako de tsy maintsy feheziko hoe ianao anà satria za efa manana an'izao rehetrarehetra izao. Any zany le tanjony hoe rehefa une fois izy bossy ananany daholo ny rehetra tsy ohatsony le vazaha manelingelina anazy de alainy amin'izay le lehilahy. Any amin'izay mahatonga an'le hoe le lehilahy tsy avelany miaraka amin'ny olo-kafa satria fantany fa anazy iny ary fantany fa ino ny fitiavany, fa noho le hoe izy tsy te hisasatra, noho le izy te hanambola be, noho le izy te hahazo an'le vola sy ny tany sy ny papier de efiny aloha le vazaha ary vita no miteraka amin'le vazaha satria ny tanjony de hoe anakarena izy anambola izy avy eo ananan'le lehilahy tiany. De nefa afaka miteraka izy satria anana no fitaovana hiterahana de tsy problème aminy zany hoe hiteraka satria manambola hiterahana manana fitaovana afahako miteraka vonona fantako tsisy problème aminy satria ny tanjona ray ihany no fantany de hoe anambola anana trano ananan'le lehilahy tena tiany. Zay lehilahy zay. Zay le izy. De question nakam zegny par rapport am'zay. Izy koa zegny antena mbola jeune zegny araka fahitavanao izy. Ino mandeha loha vola sa fitiavagna? Sarotra be satria be de be ny olona samy amikany io moa zany tsy ataontsika hoe olona ray fa cas général zany le izy. Io ny fitiavana manko misy fotoana ny fitiavana io mifo ary rehefa mifo io fitiavana io ka rehefa mentefa amin'ny anankiray tsy azonao ravaina mihitsy io na misy inona na misy inona. Io fitiavana io koa nefa mety ambolena rehefa ohatra hoe olona manambola ny tianao erahana de tsy maintsy mi-accepte ianao hoe volan'ity olona ity ny tiako erahana de amboleko any amin'le olona le fitiavana. Misy koa nefa hoe ty olona ity tiako fanamahantra ary izy de tiako foana, ninona ataony de tiako izy de mentefa aminy ny fitiavako. De azontsika raisina zany hoe ianao ihany io raha ohatra hoe vola aloha ny tianao de tadiavy ny olona manambola de amboleo any amin'le olona manambola ny fitiavanao. Fa raha ohatra hoe tsisy ambonin'ny fitiavana ianao eto ambonin'ny tany de tiavy le olona tianao iarao le olona tianao de eo nareo vao miara-miketrika ny avenir anareo indray. Zay zegny le izy. Zay le izy. De fois am'zay zegny agnatin'ny fiarahamonigny anao koa zay miremarky magnangy fokoragna eto fotony magnangy fotegna hitako phénomène agnatin'ny fiarahamonigny misy antsika eto hoe magnangy izy anao miobserve izy karaha ty agnatin'ny tragnondreo hoe na agnatin'ny vadiagna misy izy vadiny tsy mirespecte izy, mitrompe izy, mamopoko izy, tsy magnaja izy mijaly anao ivelany ty mahita fa izy mijaly hoe karaha ty nefa izy momany izy mampijaliany le lehilahy misy lehilahy hafa io hoe mankatia izy amin'ny fo madio sady afaka mikarakara izy mirespecte izy fa tsy tiany fa raiky mampijaly izy mamono izy igny fo tiany. Ino zay mahatonga magnangy magnano karaha zay? Araka le teneniko teo hoe io fitiavana io rehefa mentefa tsy azo atao ninino io zany hoe le vehivavy zany tia izy le bandy mampijaly anazy ny tiany efa nentefa tany nefa le fitiavany ka nizaniza mikoty anazy nizaniza hoe ampiadanko ianao tiako be ianao de tsy makany izy satria efa nirona tany amin'le bandy mampijaly anazy le fitiavany. De izy nefa rehefa ohatra hoe tojo an'le bandy mampijaly de mieritreritra izy indray andro any hoe mbola iovy izy andrasako ny fiovany satria izy tiako izy de andrasako izy na oviana izy miova fa mbola manantena hoe any andro anankiray mbola hitiavany anahy tsy ampijaliany anazy tsony satria tsapany aho hoe niaritra anazy teto foana. Amin'izay fotoana izay nefa raha sanatria le bandy ka tena hoe tsy iova misy fotoana nefa io fitiavana io miala rehefa tena hoe ela tena hoe tsy vita ntsony kosa zany le hiaritra de miala izy. Amin'izay fotoana izay nefa vao tsapan'le bandy hoe tena iny vehivavy iny kely nety tamiko fa tsy nirarahiko. Amin'izay fotoana izay nefa izy tsy rarahanao tsony na tianao tahaka inona satria miala le fitiavana. Io fitiavana io tsy inona mila zay mahatonga le hoe afo io mandoro mila kolokoloana satria le izy misy fotoana izy mentefany aminao tsy azo ravaina tsy azo atao inona na ataonao inona na vononao izy na ataonao inona izy de tiany foana ianao satria izy manantena andro any mbola iova ianao. Mbola iova fo. Ie, nefa izy avy eo tsy niova miala izy avy eo de lasa manenina fotsiny le lehilahy. De ty koa zy raha hitako araiky koa zegny ty nasina hoe matetiky koa fa agnatin'ny vadiagna io fa magnino ma lehilahy zay tsy manana problème amin'ny vinanto lehilahy vinanto lahy zay fa le vehivavy toujours manana problème fo amin'ny vinanto vavy. Io le
mialatsiny fa lasa ohatrany hoe miteny olon-dehibe am'le resaka rafozana satria le rafozana misy zany ny zanalahy hoe tiany zany le zanany de tiany hoe izy foana ny dirige amin'ny fiainan'le zanalahy mandrapa izy lehibe de misy ny hoe rafoza-tsarotiny misy koa zany le rafozana hoe za ihany misafidy ny vadiny zanako za ihany misafidy an'izay tiany zanako iarahana misy raha karahan'izany de avy eo am'izay rehefa tena tonga am'izay ary le fotoana fony fitiavan'le zaza le lehilahy eo am'izay le rafozana fa tsy tia le vinantony nefa tsy afaka nanao ahoana satria mifankatia izy roa tena lasa misy rancune zany entre le vinanto sy le rafozana satria le vinanto tia an'le zanany nefa le rafozana tsy tia de par respect zany hoe za tsy hamaly ninina ataon'ity ramatoa ty anahy satria zanany ny tiako zay le hoe rehefa tiana mivady de rafozana tsonjovy mandeha de tsy maintsy mandefitra ianao koa anatin'le fanambadiana zany tena be deabe ny critère mila voafehanao rehefa hoe hiditra anatina fanambadiana satria rehefa mbola tsy vonona ianao hiatrika an'izay problème zay de aza mbola miditra amin'le fanambadiana mihitsy loha satria sarotra le fitezana entre hoe rafozana sy vinanto satria ny olona samy manana ny fomba nitezandray aman-dreny anazy ianao samby tamin'ny lalana hafa no nikambana tamin'ny lalana anankiray de be deabe ny zavatra mila amboarinao anatin'izay zay le izy de misy ka anankiray koa patetiky hitako agnatin'ny Facebook olo mitrehitre hoe fa ino ma zay solution zay mba hialagna hoe rafozako mitana karamany zanany tsy le rafozana vavy fa tsy lahy izy mihitsy hoe izy ka zay misy problème za tsy maintsy miteny aminany hoe fa tsy charbon zay marary zanakanay problème quotidien tsy maintsy hoe miteny amin'le rafozana le vehivavy hoe fa tsisy an'izao satria le karamany zanany zany tazominy agny zay le mahatonga an'le hoe le rafozana zany mieritreritra hoe le anao nitezan'le zanany hatrany mbola kely de tokony hoe eo aminao foana izy na efa lehibe ary ny olana de zao une fois zany anao manambady de fadio mihitsy aloha zany le hoe mipetraka amina ray aman-dreny na mibaibola rehefa milaza hoe andaony raisy reny izy de andeha hitokanany tsy haiko tsara moa manasavazy fa en général zany ianao rehefa ohatra hoe anambady de lanao mihitsy aloha le fianakavianao fa manorina fiainana vaovao sy fianakaviana vaovao ianao sy le vadinao rehefa ohatra hoe mbola tsy vitanao ny saraka amin'ny ray aman-dreninao de aza mbola manambady rehefa ohatra hoe mbola tianao omena ray aman-dreninao ny karamanao de aza mbola manambady misy any atao hoe valibabeny fa io valibabeny io anatin'le fotoana ohatra hoe mbola tsy manambady ianao de possible afaka amenao any daholo ny karamanao satria valibabena zany zay une fois kosa nefa ianao manambady efa mikopa-kelatra tsy tokony le karamanao tsony no omenao an'le mamanao fa tokony hoe farafalika matiny zany ohatra hoe 10% ambony be ary zany ataoko hoe fitiavana ray aman-dreny hoe ianao zany mikarama de tokony hoe efa resaka hoe fanampiana sisany tokony omenao an'le ray aman-dreninao fa tsy hoe ny karamanao no omenao satria ianao rehefa manambady be de be ny adidinao na ny écolage ny zanakao sakafonareo tsy tokony hikambananao amin'ny rafozanao tsony zany zay mahatonga ny hoe vao une fois ianao manambady tedava aloha ny trano isitrianao fa aza mety hoe manambady de hialokaloka ao fa tena tsy mety io fa problème be tegna problème be io ok nasina de mbola misy question ndraiky za question koa zegny tegna hitako tatato koa resaka hoe jeune maro mamontegna hoe misy miteny hoe tsy mazaka fiainana misy miteny hoe tsy ampy fialambony de raha hitako tatato zegny na ino zegny atsika jeune zegny tatrany problème soit atsika mamontegna na problème financier io na atsika tsisy asa io na atsika ny problème ny relation na problème ny fiarahamony de lasa tia hoe mamonomono tena le tanora taty ankehitriny zegny tsy akosa ankehitriny fivolagnana zegny ty lasa tia mamonomono tena de ahoana fa hitavanao le situation io zavatra hitako aloha tsy hoe tsy mazaka fiainana ny tanora raha ohatra hoe mamono tena fa mazaka fiainana izy satria tsy fantatro hoe ina zany ny fiainana iandranao ao aorianan'le famonoteny iny mbola tsy haitsika tsy hoe misy ve le paradisa sa misy le afo be mbola misy fiainana ao ambadika io fa ny zavatra hitako tsy mazaka problème ianao zany mieritreritra hoe fiainanao tokony andeha joli foana matory de misakafo de milalao de manao zay tiana de tokony hoe tsy hisy problème une fois zany vao misy problème amitranga de eo ianao mitapo hoe way inona zany ataoko ahoana nataoko aiza ny alehako tsisy olona ianteherana tsy manana nizaniza de lasa mamono tena satria ianao mieritreritra hoe rehefa maty de tapitra treo le izy de vita de nefa tsy hainao hoe inona ny fiainana iandranao ao arinao ianao zany mila tompona andraikitra ianao mila hoe rehefa lehibe matoa ianao lehibe miatrika fiainana
be dia be ny zavatra atrehanao mila amboarinao ny sainao fa tsy hoe akory hoe vita an'le hoe mandeha misakafo sy matory sy milalao fotsiny ty fiainana ty fa io fiainana io plus ianao lehibe plus problème misy bobaka be mihitsy de mila ianao mitraka miatrika an'le izy ary surtout mila mifampiresaka amin'olona satria tsy vitanao rery io sainao io tsy voatery antehatra hiatrika zavatra be dia be de hoe ho zakan'io sainao io daholo fa mila le izy ifampizarana plus ianao mizara plus mahita solution fa tsy hoe koboninao le izy de hoe maty sisa mety amiko satria zany ianao mieritreritra hoe une fois ianao maty de tapitra ny rehetrarehetra vita amin'ny fiainana de tsy mangirifiry tsony ianao tsisy problème tsony ianao nefa tsy hainao hoe inona ny fiainana hiandry anao ao aorianan'le fahafatesana ary zavatra hitako be dia be zany le hoe le jeune mpanan-karena ataoko hoe mpanan-karena le olona manamanaka tao presque miditra amin'le famonotena satria maninona efa zatra an'le fiadanana hatramin'izay izy zatra an'le ampiadan'ny ray aman-dreniny de vo une fois misy problème kely de tsy zakany sainy intsony le izy satria tsy ary niainana izany izy tsy fantany izany de nefa izy tsy afaka ifampiresaka amin'ny ray aman-dreny satria izy mieritreritra hoe papa sy maman tsy afaka comprendre anazy satria izao ny zavatra tiako ohatra satria efa zatra an'le hoe nitolorana fotsiny izy nampiadanana be izy de une fois amin'izay misy zatra mandona anazy sy marary anazy de hoe mamono tena faranitany satria tsy afaka mifampiresaka izy de nefa le zanak'le olona le miadimiady mafy le sahirana sarotra amin'le hamono tena satria tsy ampafiry ny zavatra niainany le izy tsy ampafiry efa niainany ty etrehana azy eo ampafirin'le olona tena sahirana be reny zany de le hoe ianao zany tena hoe miatrika mijalijaly kely voarôle ianao de efa zatra an'le hoe miafy ianao de mijaly de mba hoe mahita résultat tsara fa une fois le olona zanaka mpanan-karena ka hoe tojo problème izy de tapitra treo satria ozy izy hoe tiany tena enferako satria izy efa zatra an'le fiadanana tamin'le ray aman-dreny zatra fiainana confort izy de vo une fois misy problème de izy hoe tsy izy ty tsy fiainako ty tsy izao le fiainana ny iainako de aleoko maty satria tsy fiainana ny iainany na miresaka fitiavana koa zay mitovoka am'izay koa mitovy satria globaliseko le izy hoe tsy mazaka an'le olona resaka fitiavana ngia ataontsika hoe ohatra zany zao hoe miaraka amin'ny olona ianao de tratranao naprafo ohatra le sipanao na hoe tratranao eo ambofandrina mihitsy zareo en pleine action de iny ianao satria atrehanao nanao sipa tsy nisy an'izany de tampoka anao hoe le olona ntianao tratranao nanao ohatra zany de tsy zakanao de ianao zany mieritreritra hoe iny tena problème be teo amin'ny fiainanao tsy ahita olona hafa ntsony ianao raha tsy iny de tena tampoka anao hoe tena nitrompe anahy izy de hoe aleoko maty fa tsisy dikany ntsony ny fiainako tsisy anazy diso nefa zany ianao tokony hoe voalohany indrindra ianao mahatoky ny valeur anao une fois ianao mahatoky valeur tsisy dikany aminao ny problème tsy sanatria hoe manamevana problème une fois ianao mahatoky valeur hitanao foana ny solution miketrika foana ny lohanao hoe tsy izany ty fa zao ary za tsy izany fa zao ka ninona zatra mitranga eo haiko ny mahita lalana haiko mitady solution tsy veriveriny zay tonga de hamono teny zany de efa voany tegna zay tsy solution zegny amin'ny tanora tsy solution le izy efa misy fitenena zay matoa misy problème de misy solution donc zany raha fantatrao hoe tokony hisy solution le famonotena aloha zany tsy izy famonotena zany ohatrany hoe enao indray zany nandidy alohan'Andriamanitra hoe tapitra ny fiainako nefa le fiainanao tsy mbola tapitra mbola be dia be zany ny planinina tokony mbola hoe andalo eo amin'ny fiainanao nefa tonga de borikenao le izy hoe tapitra ty satria tsy vitako valeo maty zay le izy fa voany tegna tsy solution zay tsy solution ok nasina de amaragnantsika izy amizay ino mba zegny conseil na afatra zegny ampitainao amin'ny jeune surtout zegny amin'ny drialy misy atsika zegny à Madagascar eto zay tonga de globalisé ko izy na miresaka fitiavagna io na miresaka asa na miresaka fiarahamonigny zay problème jiaby iagnantsika zay entre jeune zay ino zegny hoe mba afatra anao mandeha amin'ny jeune jiaby à Madagascar eto zegny zay agnatin'ny problème misy zay peu importe zegny le secteur misy le problème ny afatra moa zany de tsotra be atomboko hatramin'le étape voalohany mihitsy le izy ianao zany jeune voalohany indrindra matoa ianao jeune zany matoa ianao teto ambony tany nisy ray aman-dreny tao ajao aloha ny ray aman-drenao voalohany une fois ianao manaja ray aman-dreny voatsodrano foana ianao tsara joro rehefa une fois ianao voatsodrano tsy tokony hoe isy problème be tsy tokony hoe ho problème aminao zavatra misy fa tokony andeha ho azo foana ny fiainanao de ianao zany raha ohatra hoe tanora ianao vehivavy moa zany le resaka miezah ianao mitady vola miezah ianao miezaka hoe manana anao anahy aza mentehatra ianao hoe lasa ohatrany hoe ataonao fitaovana vatanao hoe anambady vazaha amin'izay manam-bola lasa ataonao fitaovana hoe andehanao an'izao amin'izay zao fa atokiso aloha ianao de valoriseo ny tenanao hoe iza de
ina moa hoe ianao zany mila fantarinao koa hoe oaiza inona no ataoko fa iny fa ianao tsy mahalala de lasa ohatry ny olona olom-pona karenjirenjeny fotsiny ianao de lasa simba ianao satria tsy hitanao ny lalana tokony alehanao fa mangala mihitsy aloha ianao ondra raha sanatria ohatra hoe mavita fianarana ianao mangala mihitsy aloha fotoana eritreretanao hoe inona no ataoko de oaiza mba ahafahako hoe manana ny avenir koa tsy enterako amina lehilahy any aoriana any. Faharoa manarak'izay amin'ny mahavehivavy ianao zany rehefa ohatra hoe hiditra anatina fanambadiana vonono mihitsy aloha ny sainao hoe vonona ve ianao satria le fanambadiana tsy mitovy amin'le fiainana tao amin'ny dada sy ny antsony tsy vitan'le hoe goûter sakafo sy matory de mandehandeha tsony fa vonona ve ianao hiatrika hoe ohatrinona ny kilao amin'ny vary ahoana ny igereko ny ankohonako vonona ve ianao hoe anaja an'le fomba mampanao an'le vadinao ary vonona ve ianao anaja an'le ray aman-dren'le vadinao ary vonona koa ve ny sainao hoe hiatrika ianao hoe tsy mitovy an-tany amin'ny ray aman-dreniko tsony aty vonona ve ianao andefitra io fanambadiana io tena mila fandeferana be vao ino fa ianao tsy manana fandeferana tonga de potika io vonona ve ianao hiaritra hoe na maditra amin'ny vadiko sanatria sy ho lafaka izy de ho avelako ny elony raha sanatria hoe tafiditra anatina fakapanahy izy nefa izay mpivady tratrako izy ohatra niaraka tamina vehivavy hafa nefa izay mpivady za tiany vonona ve ianao andefitra an'izay zavatra izay vonona ve ianao amela heloko satria raha ohatra sanatria hoe tratranao le vadinao de entikentiko ianao tonga de hisaraka de ahoana le tokantrano ahoana le mariage ahoana le zaza vonona ve ianao hiatrika an'izany zavatra izany apetrao mihitsy aloha ny fanontaniana ary tonga de rehefa hoe hanambady to de problème aloha jerena voaloha ireto daholo ny problème amin'le fanambadiana ka raha ohatra hoe vitanao ny iainan'le izy de midira fa raha tsy vita de aza mbola miditra io ekenao hoe fiainana expérience io be de be ny zava-mitranga eny hoe arakaraka ny sinyty zavatra ty ny ampamafimaforona anao kokoa fa mila hoe ny bagage entinao voalohany fahavononana sy fandeferana vao reo aloha misy de mba moramora aminao ny atrika hoe raha sanatria misy tsy fisinao de mandefitra zany ianao hoe tsisy tsika aloha de miafy raha sanatria hoe misy problème hoe arabolana hoe ara-pitiavana hoe sedra so lafaka vadinao vonana andefitra ve ianao fa tsy hoe lahadika hatramin'ny latsinainy ny vadinao de tsy manam-potoana aminao fa miasa foana na ohatra hoe miaraka amin'ny namany de sabotsy ny angatahanao tsy omeny de tezitra ianao de hisaraka vonona ve ianao hiatrika an'izay vonona ve ianao hoe le rafozany somary kizitina ohatra vonona ve ianao hiatrika an'izay satria raha tiana ny vadiny rafozana tsinjovy mandeha ka rehefa tsy manana fahavononana ianao de aza miditra fa mipetraha aloha de mangala aina tsara tegna zay mihitsy le raha ok nasina isaroko anao nitafatafaneraka taminaka teto baka tamin'ny sujet maromaro nikoragnintsika teto de isaroko anareo koa zegny magnaraka azy ato par rapport am'le koragna nataonareo nasina teto anjaranareo koa magnamia zay suggestion zay par rapport amin'ny sujet zegny naborde nasina sy valin'ny fagnontaniagna anaka jiaby nivaliany teo zegny fa pisy anareo jiaby mangasitraka tamin'ny fanasana de misaotra betsaka atsika rehetra koa izay anaraka sy jery moa zany de ny fandaratsika Rex TV podcast de ara ohatra ny fara fa be de be ny zavatra azo ifampiresahana sy fanakalozantsika eto. Ok, merci Nasna. Yeah, bye bye.